finoana sy famonjena finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa andininy fahasivy ampifaliana hatrany hatrany ny anolorana araba mamy ho antsika izay manaraka izao fandarana finoana sy famonjena izao. Manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Raha marary ianao raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana. Raha ao anaty olana ianao Jesosy Kristy any amaha-olana. Raha ao anatin'ny alahelo sy ny enta mavesatra ianao Jesosy any anamaivana ny entanao hiady ny adinao ary aneo fahagagana ao anatin'ny fiainanao. Ndeha ary sika metraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra ary ankehitriny hivavaka ary sika. Tompo malala-tsotoa, makasitraka tena makasitraka Andriamanitra. Raha afaka hifampianatra amin'ny teninao indray izahay ao anatin'izao fotoana izao. Fantatra hainao fa hiasa eto amin'ity toerana ity Tompo. Izany no ametrahana anao izao fotoana izao eo am-pelantananao. Mba hisy famangina lehibe tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Amanginao izay mpanaraka n'izao fandarana izao. Isikasika izay ikasihanao azy ireo. Isokatra ao amin'ny fahalalana ny marina ny izy ireo. Angetaeta ny sitraponao any izy ireo. Angetaeta ny fanjakan'Andriamanitra ny izy ireo. Ary dia anaika anao ao anatin'ny finoana izao teny izao. Ho tsapany fa misy antsonao eo anatrehany'Andriamanitra dia amaly izy ireo. Ho tsapany fa tena hoe misy zavatra tena tokony hitadiavany ianao tokoa, Tompo malala. Izany no angatahana sy ametrahana anao izao fotoana izao Tompo, tena hisy tananao hitsotra tokoa ho an'ny tsiraray avy. Ka ny fotoana izay laniny ienoana izao tenin'Andriamanitra izao dia honeranao ary menao tombontsoa anatin'izany izy. Petraka feno amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Tompo. Amen. Fampitomo ny fandaharantsika. Ny fandarana farany dia mikasika hoe iza moa zaho na iza moa ianao. Ny valin'ilay fanontaniana ao anatin'izay lohateny izay dia hoe isika izano ianao dia nofo amandrà, nofo namidy ho andevy ota. Nofo amandrà koa dia hoe zanaky ny devoly. Dia voalaza ny Baiboly ihany koa hoe nateraka tamin'ny ota na mpanota ihany koa tsika. Izay ny lesona farany izay noarahantsika tao anatin'izay fotoana izay. Izay toerana misy antsika izay nefany dia misy toerana hafa izay napetrak'Andriamanitra. Dia hoe toerana hafa izay tokony hifindranao izany mba hahatonga anao zanak'Andriamanitra, mba hahatonga anao handova fiainana mandrakizay, mba hahatonga anao hiaino anao koa Andriamanitra rehefa mitaraina, satria hitantsika tao anatin'ilay fampianarana hoe tsy meno ny mpanota Andriamanitra. Dia mba afaka hiaino amin'ny fivavahanao Andriamanitra raha marary ianao dia afaka handray fanasitrahana, na raha ankorotana ny tokantranonao dia afaka ho alamin'Andriamanitra
raha misy ady eo amin'ny fiainanao dia afaka hiady eo anao Andriamanitra dia mila mifindra ao anatin'ilay toerana isika toerana hafa izay napetrak'Andriamanitra dia ny toerana hafa moa dia tsy inona fa le hoe fampianarany Kristia ilay fandraisanao famonjena ilay andraisanao sainy ekenao ilay teny tsisy kilema zany dia eo dia efa manomboka zany le teny tsisy kilema ahafahanao mifindra ndovan'izany fiainana mandrakizay zany dia toy ianao anatin'ity androany ity dia lohateny moa dia hoe fibebahana. Io fibebahana io zany dia fototry ny fanompoana izay idiranao anatin'ny famonjena. Fa na mivavaka aza ny olona nefa tsy nandalo an'izany fibebahana zany dia zava-poana ihany ny vavahany ry hava-malala. Na dia atao aza hoe manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fiangonana. Efa ela ny vavahana atao anatin'ny fiangonana nefa mbola tsy nizorana ary mbola tsy niainana zany fibebahana zany dia tsy nitsinona akory le fivavahana satria tsy ahitana famonjena. Fa ny fibebahana zany no fototry ny fanoloran-tenany ary fototra tena hoe ahitana ny Jesosy Kristy voalohany ary izay indrindra ny nanomboana hitantsika amin'izao hoe fibebahana ao anatin'ny fampianarany Kristia izay ahafahantsika miala ao anatin'ilay fahafatesana na fahaverezana ka andraisantsika famonjena eo anatrehan'Andriamanitra. Jerevantsika voalohany raha satria izay no voalohany raha vao nitory-teny Jesosy tao anatin'izany fotoan'izany nanomboka nitory-teny nitoro ny fanjakan'Andriamanitra dia izay fibebahana izay no noentin-drany. Ny ankamaroan'ny olona moa ny zavatra tena voizin'ny olona mafy dia hoe fahagagana, fanasitranana, fitahiana, fivampiainana ary izay ny tena hoe mibahana be ao anatin'ny fiainan'ny olona ary tsy mena tsiny izay mieritreritra hoe raha ao anatin'ny arena be le olona dia ozy izy hoe tsy natao anay ny fivavahana satria hoe natao an'ny mahantra, natao an'ny manana problema satria izay foana mivizina hoe raha manana problema ianao raha ohatr'izao dia fa ny fampianarantsika kosa zany dia tena ho atao an'ny olona rehetrarehetra satria ny olona rehetra nikatsahan'Andriamanitra andova ny fiainana mandrakizay ary ny olona rehetra no irian'Andriamanitra mba tsy ho any any fahaverezana fa mba ho afaka ao anatin'izany fahaverezana izany. Dia izay no nahatonga an'i Jesosy hoe raha vao nanomboka nitory-teny izy tsy reny resaka fahagagana ireny fa tory ny fibebahana izy raha vao napahafantatra ny olona izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Matio atoko efatra andininy fafito ambin'ny folo. Matio toko efatra andininy fafito ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tatsika izay ten'Andriamanitra vao nanomboka nitory-teny Jesosy ny nanambara ny fanjakan'ny lanitra fibebahana noentiny voalohany teo anatrehan'ny olona. Jaona aza zany tamin'ny Jesosy mbola tsy tonga zany hoe Jaona mpanao batisa moa ny elo lalana an' Jesosy zany fa rehefa nitory izy zany tany anefitra dia fibebahana noentiny tany izy tsy nitory hoe manatona an' Jesosy nareo fa nasitra nareo Jesosy fa tonga dia fibebahana noentiny na hoe andova ny fiainanareo nahita. Jerevantsika ingezay Matio toko 7 andininy 1 sy 2. Ary tamin'izany andro izany dia nisy eo Jaona mpanao batisa nitory tany anefitra Jodia nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Eo zany Jaona mpanao batisa rehefa nitory ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa dia ny zavatra netiny tena nataony voalohan-darana dia nitory an'ny olona ny atao hoe fibebahana. Ary ny apôstôly zany satria Jesosy efa nanafatra tamin'ny apôstôly mihitsy ny ao amin'ny Matio toko 9:20 hoe mampianara azy amin'izay zavatra rehetra nandidiko anareo izy. Dia rehefa nampianatra zany Jesosy dia ny apôstôly zany nitory
rehefa tsy teo ntsony Jesosy fivalasa tany an-danitra dia nanomboka nitory ny olona ao amin'ny famonjena zay ireo apôstôly ireo, dia tena zavatra tena mivoiziny zareo koa dia ny fibebahana. Asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy manomboka amin'ny andininy fahaenina amby telopolo favito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoko fantatra ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra Tompo sy Kristy. Ary nandray izany ny olona dia voatsindrina tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera taminy: mibebà, areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana lelokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia amin'ny fanahy masina. Toritenin'ny apôstôly tao anatin'izany fotoana izany kasika an'izay famonjena noentin'i Jesosy zay zany. Voatsindrina tao am-polo izy ireo dia nanontany hoe: inona no ataonay? Ry havanao, mety ao anatin'izao fandaharan'izao tokoa ianao anisan'ny voavangin'Andriamanitra dia mieritreritra hoe: inona no ataoko? Tahaka an'ireo zany. Dia zavatra natory ny apôstôly voalohany indrindra dia zao hoe: mibebà ianareo izy. Noentina tao anatin'izay fibebahana izay. Amin'ny fampianarany kristiany ity fampianarana ity zany, sady fampianarana tsisy kilema ity fandaharana finoana sy famonjena ity, raha vao hitory koa izay rehefa malala dia zavatra hoentinay voalohany eo aminareo dia ny fibebahana. Zay no hoentinay. Isika izay manaraka an'izao fandaharana izao zany dia ambara ihany koa fa hoe tokony hibebaka ianao. Ho atoro amintsika zany ma hoe ahoana zany fibebahana zany? Fa zay fotsiny any hoe tokony hibebaka ianao, tokony hibebaka isika izay manaraka an'izao fandaharana izao. Tsika rehetrarehetra izay mandray enina na tsy manaraka ramon'ny olona rehetrarehetra nge tokony hibebaka daholo, fa ianao aloha noentin'Andriamanitra andrehan'izany teny zany ao anatin'izao fotoana izao hoe tokony hibebaka. Tena ilaina ry zavatra fototra lehibe idirana amin'ny famonjena ny fibebahana ry hava-malala. Potika daholo ny fanompona rehetrarehetra rehefa tsy ao fibebahana. Simba daholo. Tahaka ny zavatra anankiray hoe anangan-javatra ianao nefa tsisy fototra na mifototra tsy normal dia izay zavatra natsangana eo amboniny potika rehefa kelikely. Dia ohatr'izay koa izany ny fanompona eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ilaina ny fibebahana eo am-pelatanan'Andriamanitra zany tena ilaina, tena hojerevantsika mako rehefa avy eo raha tsy mibebaka ny olona dia ahoana? Tsy mety mibebaka zany dia ahoana? Fa hojerevantsika voalohany aloha zany hoe inona ny atao hoe mibebaka. Tsara rahanao zany satria mety efa mivavaka ianao nefa mbola tsy niaina ary mbola tsy tafiditra tao anatin'izany fibebahana zany dia arao aloha ny soratra masina hoe afantaranao tokoa hoe inona no atao hoe mibebaka zany. Arao tsara zao tenin'Andriamanitra zao mba afantaranao an'izany atao hoe fibebahana zany tokoa ry hava-malala. Jerevantsika re ny Jeremia ny jerevantsika Jeremia toko fahatelo afantarantsika an'izay hoe fibebahana izay. Jeremia toko fahatelo dia andininy faharoambin'ny folo. Jeremia toko fahatelo andininy faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehanaka torimanatska ny avaratra izao teny izao: miverena ianao ry Israely mpiodina, o Jehova, tsy hampanjombona ny tavanao aminareo aho, fa mamindra fo, o Jehova, ka tsy tahiry fahatezerana mandrakizay. Iny aloha ny dingana voalohany amin'ny fibebahana. Zany hoe nidika mibebaka aloha dia tsara ampahafantarana anao hoe raha
ny anatsimo ny lalanao taloha de lasa mianavaratsy ianao rehefa avy eo fandipatra n'lay lalanao taloha zany de eto mametraka ny tenin'Andriamanitra hoe miverena zany hoe ny fibebahana zany aloha de fiverenana amin'Andriamanitra. Ny olona tsy manan-kevitra ny verina amin'Andriamanitra zany na hitodika amin'Andriamanitra de mbola tsy ao anaty fibebahana zany izy. Zany hoe verina amin'Andriamanitra zany a fandraisanao fanapahan-kevitra andeha hivavaka amin'izay a andeha hanompo an'Andriamanitra amin'izay a andeha hamonjy fiangonana amin'izay a ireo zany ny atao hoe fibebahana zany. Ny olona anankiray zany a dingana voalohany zany hoe raha tsy mivavaka mihitsy ny olona tsy niditra fiangonana mihitsy de eo izy mandray fanapahan-kevitra hoe efa ampy izay tsy nidirako fiangonana mataonany maro zay fa andeha mba hiditra fiangonana andeha mba hivavaka andeha mba hanolo tena dingana voalohany a eo amin'ny fibebahana zay. Ny faharoa manarakaraka an'izay zay rehefa manana eritreritra ho any am-piangonana zay le olona ka tonga any am-piangonana na hoe anantona an'Andriamanitra amin'izay le olona de ny 7:12 dingana faharoa anatin'ny fibebahana. Ny anaran'i Jesosy. Kanefa kosa ekeny elokao fa tamin'i Jehovah Andriamanitra ao no nidinanao ary nivezivezina kany amin'ny hafa ianao teny amin'ny hazo maitso rehetra fa tsy mba niaino tsy mba niaino ny feoko ianareo i Jehovah. Ny faharoa mety be deaibe ny olona navita zay dingana voalohany zay hoe ho any am-piangonana hivavaka zany fa tsy ampy zay fa voadingana voalohany zay fa nidingana manaraka de izao a ekeo izy kanefa izao kosa ekeny elokao zany hoe raha ho any am-piangonana ihany ianao ka hivavaka de mila miaikeloka ekenao zany zay le tamin'ny voalohany hoe iza moa ianao de le fampianarantsika teo alohany ity de hoe mpanota isika de eketsika mampanota tsika de miaika an'izay elokotsika zay tsika hoe mpanota de rehefa miaika de ny zavatra atao a de ozy izy ny oabolana zay rehefa tsika ny oabolana ao anatin'izao fotoandro ao mba hahafantarantsika an'izay fekekeloka zay a oabolana 7:20 oabolana 7:20 ekenao zany le eloka de rehefa manaiky ianao de tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ohatr'izao 7:20 no oabolana 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Zany hoe raha efa tonga anam-piangonana ianao de ekenao fa mpanota de tena tsorona eo anatrehan'Andriamanitra. Marina le eloka tsy amin'olombelona na nitsoranao azy a tsy amin'olombelona. Zay no nahatonga ny Davida taminao de taminao nanotako izy. Zany hoe ny fahotana zay ataontsika zany de mipaika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy hoe eo anatrehan'ny mpitondra fivavahana na eo anatrehan'olombelona zany. Ka raha iaiko ny elokao ianao de fonanao sy tsoronao zany de hoe tsy amin'olombelona na nitsoranao n'le fahotanao hoe za de nanao ohatr'izao nanao hoe nijangajanga de nanao ohatr'izao a de nanao ohatr'izao tsy ty eo amin'olombelona fa eo amin'Andriamanitra ny antsoranao ny fahotanao fa tsisy afenina. Ao ny tenin'Andriamanitra teto hoe zay manafina amin'ny fahotana ozy izy tsy ambinina. Zany hoe raha afenina n'le fahotana de tsy manana fanambinana ianao. Zany hoe tsy tonga aminao zany le famonjena raha ny tena marina zany. Tsy azo an'le famindrapo tadiaviny eo am-pelantanan'Andriamanitra. Fa hoentinao de zay mahafoy an'izany ozy izy fa zay mitsotra ka mahafoy no azo famindrapo. Tsorona le izy de afoy tena afoy
Zany hoe nidikan'izany zany raha ao anatin'ny fahotana ianao ohatra raisitsika zao hojerevantsika mak'izay fahotana zay zao fa ny ampahapahany fotsiny aloha aventsika maky baiboly ohatrany hoe mijangajanga ianao fokasigary ianao sotro taoka ianao mpiteny ratsy ianao sy ny fahotana maro isan-karazana de ekenao fa ota daholo rendretrarehetra de fonany eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy voany tokoa zany le fibebahana ao arinany ianao mibebaka iny de afaka ny fijangajangana. Ao arinanao mibebaka iny de tsy mpisotro toaka tsony. Ao arinanao mibebaka iny de tsy mpifoka sigara tsony. Ao arinanao mibebaka iny de tsy mihina-paraka tsony. Ao arinanao mibebaka iny de tsy miteny ratsy tsony. Zay le izy. Fa raha ohatra ianao zany hoe nidingana voalohany nakana am-piangonana no vitanao ary manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fiangonana ary ianao ohatra hoe chef choral, diakona sy ny ohatr'izany, kanefa tsy nandalo ao anatin'le fibebahana tena hoe nitsotra le fahotana de nahafoy azy. Fa mety hoe mivavaka 10 taona ianao fa mbola ao anatin'ny fisotro toaka ihany. Mivavaka 20 taona ianao fa mbola mihina-paraka ihany. Mivavaka 30 taona ianao mbola tsy afaka niteny ratsy. Mivavaka 10 taona ianao mbola ao anatin'ny fijangajangana ihany. Tsy tafiditra le fibebahana tompoko. Ary raha vao le fibebahana tsy tafiditra, potika daholo izay nataonao rehetrarehetra. Mandamoka daholo izay fihazahanao na dia atao hoe manohana fiangonana mahafoy tena hoe atao ny fananganana fiangonana mahafoy amina million, 10 million, 20 million anohananao an'izany hoe fananganana fiangonana izany. Potika daholo iny izany ezaka ataonao izany. Ny fandehananao anatin'ny fiangonana tsy tapaka isan-kerinandro isan-kerinandro. Potika tsinontsinona daholo raha vao tsy mandalo an'le fibebahana ianao ka miaina ao anatin'le fibebahana. Le izy zany tsorona le fahotana rehefa malala dia afoy iny dia tsy miaina ao anatin'izay tsony. Zay ny olona natao ny aina ao anatin'ny fibebahana. Fa raha vao zay tsy tanteraka dia rafa. Tsy tonga eo anatrehan'Andriamanitra le fanoloran-tenanao raha vao zay tsy tanteraka rehefa malala. Ka mila zay nge nanaovaka tsy ny olona tsy mivavaka ihany no tsatra nyity tenin'Andriamanitra ty hoe tsy nandalo fibebahana, fa mety efa mpivavaka koa nge voakasika izany tenin'Andriamanitra izany rehefa. Tsy nandalo tao anatin'le tena fibebahana fa nidingana voalohany hoe makana am-piangonana ihany no nataony. Fa fahatongavanao anam-piangonana nge rehefa malala dia hitsoranao ny fahotanao eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy dia ialanao anatin'izany fahotana izany dia tsy hanaovanao anatin'izany fahotana izany tsony. Tsy hanaovanao tsony izany fahotana izany. Jerevantsika raha hoe inona raha izany atao hoe fahotana izany. Na le zavatra tokony hibebahana inona no atao hoe zavatra tokony hibebahana dia jery tenin'Andriamanitra anankiray tsika ovakitrika raha ny Galatiana 5:5-7 ijerevantsika izay asa nofo izay tokony fonanao zany ary ialanao ka tsy ataonao tsony mba hatafiditra anao anatin'le fibebahana. Galatiana 5:5-7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miharihary ny asa nofo dia izao: fijangajangana, fahalitoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokonana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo zany raha vao nandalo fibebahana zany ianao dia efa
tokony tsy ao aminao tsony reo voalazan'io Galatiana 5:7 io. Zay le atao hoe nandalo fibebahana zany a, natafiditra atao anatin'ny fibebahana. Aty amin'ny Jaonina aty zao a de milaza koa hoe ny ota zany, zay le hoe ota mihitsy zany, tsy maintsy hibebahanao de miala am'izay zany ianao. Voalaza aty amin'ny Jaonina voalohany aty zao a, Jaonina voalohany a 7:4 hoe inona ny dikan'ny ota. Jerevantsika izay a Jaonina voalohany 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota ny fandikana lalàna. Tanao zay ny fandikanan'ny didin'Andriamanitra zao a, ota zany ny filazana zany. Raha mandika didin'Andriamanitra zany ianao de manota. Raha toy ianao zany ka hoe mibebaka marina de tsy mpandika ny didin'Andriamanitra ntsony fa mpakatoy ny tenin'Andriamanitra zany. Ka lalana tsy maintsy andalovanao zay fibebahana zay, ary lalana tsy maintsy iainanao. Zay no fototra dingana voalohany atongavanao anatin'ny hoe famonjena de mibebaka. Raha misy amintsika io nge ny fibebahana nge mety eritreritra ianao hoe ho an'ny olona tsy miditra fiangonana ihany zany atao hoe fibebahana zany, fa ho an'ny olona rehetra. Mety hoe ho an'ny olona tsy miditra fiangonana mibebaka izy a, mila mibebaka zany, takina mibebaka. Fa ianao zay ao anatin'ny fivavahana ihany koa de takina mibebaka ihany koa ianao a ao anatin'izany fivavahana zany. Mety misy amintsika zao a efa mivavaka 10 taona fa mbola ao anatin'ny fifohana sigara, vavaka 20 taona fa tsy mandeha tsy tapaka na mandeha tsy indraindray. Misy moa ny olona nataony hoe mivavaka de hoe ndray mandeha isaky misy fety na ndray mandeha isa-taona, reny moa tsy tafiditra ao anatin'ny fibebahana mihitsy zany reny. Fa ohatran'ny olona zao tena mazoto ny vavaka tonga nampiangonana foana tsy tapaka mihitsy, nefa mbola foana sigara, sotroina toka, hoanina paraky, mbola mandeha miloka, mbola mandeha miteniteny foana, ny lainga tsy afaka eo ambavany mihitsy, misy loko sy ny isan-karazany. De mifanaovany an'izay zavatra zay rehefa malala de potika daholo nge ny zavatra rehetra rehefa fibebahana iny tsy ho tonga. Ohatra zao misy olona tena mahafoy a, raha ohatra hoe misy zavatra atao anatin'ny fiangonana na nanangana fiangonana de mahafoy 10 millions 5 millions, fa ny fibebahana tsy atao de reny zavatra ataonao rehetrarehetra reny zany a, potika daholo. Misy nge mba manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana, ohatra hoe diakona, foloana korala, manana andraikitra be ao anatin'ny fiangonana, fa mbola le ota manaraka eny ihany de potika daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao rehefa malala. Fa io fibebahana io tsy maintsy irosonao indrindra zany raha hoe hivavaka zany. Rehefa mivavaka ianao de tsy maintsy miditra n'izay fibebahana zay, fa tsy tafiditra ao amin'Andriamanitra mihitsy ianao raha dinganinao ny fibebahana. Raha tsy ataonao hoe zava-dehibe zany fibebahana zany a, de za milaza aminao hoe tsy ho tafiditra ao amin'Andriamanitra mihitsy ianao ao anatin'izay zavatra, tsy tafiditra. Jerevantsika raha rehefa malala hoe raha tsy mibebaka tokoa moa ny olona zany de ahoana zany. Mety misy olona mizingizina hoe zay tsy hivavaka, zay manko le tsy mibebaka zany, zay tsy hivavaka, inona moa ny antony hivavahanay? Niarena efa nananay zavatra rehetra eo am-pelantananay, raha marary zay de maka profesera zay mahay indrindra, afaka mividy fanafody le tena lafo reny, tena efikasy reny, de vetivety de sitrana ny marary ao amin'ny ankonanay. Ny vola miditra foana tsisy ilainay. Mety misy manana eritreritra zany, ary be dehibe ny manana eritreritra zany.
osindray ny sasany hoe zay tsy manana fotoana zay ivavahana sy andehanana nampiangonana fa ny fiainana sarotra raha vao mijanona tsy miasa indray mandeha fotsiny zay de efa perta tsy mihinan-kanina ny ankonana zay zany zao de le olona zao tsy mety bebaka ohatr'zany zany de ahoan'ireny olondreny zany inona miandren'ireny olondreny raha tsy mibebaka misy mba mavita dingana voalohany ihany le olona mba makana am-piangonana fa tsy mety miala an'le ratsy tanao tsy mety tsy alan'io fifohana sigara io mihitsiny izy tsy alan'io fisotroana io mihitsy tsy alan'io loka io mihitsiny izy tsy alan'ny zava-dratsy fa ohatrany hoe mazoto makana am-piangonana mbola tsy tafiditra tena ao anatin'ny fibebahana zany inona nanjoan'ireny olondreny ratsy mibebaka izy ao anatin'izay aoka aloha fantatrao hoe fandriamanitra de mandidy ny olona rehetra ibebaka zay aloha ny tsara fantatsika zay jerevantsika inge ny tenin'andriamanitra hoe asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 3 sy ny faraky amby 3 no jerevantsika asan'ny apôstôly toko fa 7 andininy fa 3 sy ny faraky amby 3 amin'ny anaran' Jesosy ary Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra am'izao tontolo izao ibebaka satria izy efa nanendry andro iray izay tsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'le raha iray voatendry koa efa nanome vavolombelona pino ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty eo zao ny tenin'Andriamanitra ary tsisy afaka hialan'izany Andriamanitra ozy izy nandidy ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao zany hoe raha matsapa ianao eto amin'izao tontolo izao ianao de mandidy ianao Andriamanitra ibebaka mandidy ny olona eto amin'izao tontolo izao ibebaka na mpanan-karena io na olona malahelo na olona manahoana io na manahoana io rehetrarehetra zany rehefa hoe olona eto amin'izao tontolo izao de mandidy Andriamanitra ibebahanyireo olon'ireo satria ninitsy ny jery ny androny tsy fahalalana ozy izy Andriamanitra ny androny tsy fahalalana moa de tamin'ny filazantsara tsy tonga eo amin'ny olona zany tsy reniny sofin'ny olona amin'ny filazantsara tsy tonga manoloana ny olona amin'ny filazantsara fa ankehitriny ny filazantsara sy ny fampianarana efa tonga manoloana ny olona afaka rahan'ny olona mifandarana tahaka an'izao na amin'ny radio na amin'ny tele sy amin'ny zavatra maro isan-karazana afaka rahan'olona amin'ny VCD sy ny isan-karazana fandarana tahaka an'izao fa raha mbola tsy nisy zao de ninitsy ny jery aloha Andriamanitra tamin'ireny fa rehefa nisy zao de mandidy ny olona rehetra ibebaka Andriamanitra zany mandidy ny olona rehetra ibebaka Andriamanitra zany satria efa nanendry andro anankiray ozy izy hitsarana ary efa name olona anankiray izay atonga ny olona iny sy ibebaka ozy izy ny ten'Andriamanitra zay nivakintsika teo de tokony ibebaka zany ianao rehefa malala satria raha vao tsy mibebaka ianao de jerevantsika ingeny Romanina ho an'ny olona reny tsy mety mibebaka ireny Romanina toko 2 andininy fa 5 Romanina toko 2 andininy fa 5 ho an'ny olona zay tsy mibebaka vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa miditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho amin'ny andro fahatezerana sy ny fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy zay rehefi-tsara ny tenin'Andriamanitra ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka mampiraikitra ny fahatezeran'Andriamanitra zany hoe ny olona anankiray tsy manaiky ibebaka le miteny hoe zay tsy vavaka fa ampianay ny fiainanay le miteny hoe ampianay ny volanay tsy manana problema zay
ampianay izao fiainana zao zay natao hoe tsy mibebaka ho an'ny olona zay fa mivavaka mba miditra fiangonana ihany koa fa tsy mety miala am'le faharatsiana fa fikitra ny ratsy io foana fikitra amin'ny ota io foana dia ho anao indrindra zany teny zany ianao le tsy mety mibebaka ianao izy dia mampiraikitra fahatezeran'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana zany hoe miandry an'ny olona tsy mety hibebaka zany fahatezeran'Andriamanitra ahoana moa zany fahatezeran'Andriamanitra zany raha ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy dia ho very eny amin'ny elo izy ho avy koa ny fotoana anankiray alohany natongavan'i Jesosy dia misy zany atao hoe loza fito zany tsy maitretraiky an'le olona zay tsy mety mibebaka zany ao anatin' zany loza fito zany hoe hofain'Andriamanitra rà daholo ny rano rehetrarehetra raha isotro rano izy dia raha andro izy dia andro vary izy dia isasy izy dia rà daholo tsy feny vai daholo ny tenan'le olona nefa manaitaina mangataka fahafatesana fa tsy mety maty tratra n'izany ny olona zay tsy mety mibebaka voakasika zany hoe fahatezera tadio zany fa raha ianao miaina mbola tsy mibebaka dia eny aminao eny foana zany fahatezeran'Andriamanitra mandeha mivoaka ny trano ianao dia manaraka anao eny fahatezeran'Andriamanitra ao anaty bus ianao dia ao ny fahatezeran'Andriamanitra mijanonao tokantrano ianao dia eo ny fahatezeran'Andriamanitra matory eo mpandrina ianao dia eo ny fahatezeran'Andriamanitra zay ataonao dia eo foana ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fonao tsy mibebaka ry havana ary fandringanana ne araka ny lioka vakitsika indray ny lioka 3:10 fandringanana ny ao anatrehan'ny olona tsy mibebaka ry havana lioka 3:10 tonga dia vakitsika eo amin'ny 1 ary tamin'izany andro zany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naharoroany Pilato tamin'ny fanatiny rany fa Jesosy namalaka nanao hoe ataonareo efa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra ny Galiliana rehetra satria nozoniny zany zavatra izany izy tsy ho izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra nisy olona zany teo teny an' Jesosy kasika an'izay hoe olona maty dia ny ran'le olona naroroan'i Pilato tamin'ny fanatiny dia zao no navalin' Jesosy hoe heverinareo fa reo Galiliana ireo ve ozy izy dia ratsy noho ny Galiliana rehetra fa zao no lazaiko aminareo izy ratsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka jereo tsara ke ratsy mibebaka dia ho ringana tahaka an'izany dia mbola misy toeny eo amin'ny 9:7 eo amin'ny 9:4 dia Galatiana lioka 3:13 ary ireny 7:10 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty ataonareo fa fampanota mihoatra ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny tsy ho izao aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra eo koa Jesosy tena nanatra koa nisy olona zay 7:10 nisa nianjeran'ny tilikambo ary maty daholo ireo olon'ireo dia olona avy any Jerosalema zany Jiosy dia hoy Jesosy hoe eritseretinao anareo ve fa reo olon'ireo ihany ny tena mpanota be mihoatra ny olona atao Jerosalema tsy ahozy izy ny tompo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka zay hitanao fandringanana zany ho an'ny olona zay tsy mibebaka ry havana ka afatra ho anao inona mbola izingisinanao tsy hibebaka ry hava-malala inona mbola hianananao tsy hanantona an'Andriamanitra ka hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony zay le hoe mibebaka zao zavatra tsy hibebahanao zao nge andatsanao any ariana any io arena io nge tsy havonjy ny fanahinao io andatsanao io arena io any ariana any
io zavatra ireariavanao tsy anetrenao tena ka anazimbazimbanao ny fanompona sy ny fivavahana io avery ianao ngio ary andatsanao amin'ny andro anankiray. Ny tanjaka sy ny hery reariavanao io mandalo ne io riavanao mba mitongava saina amin'izay mba mitodia ao anatrian'Andriamanitra. Fotoana zay tokony hiverenanao, hitodianao, hibebanao, anatonanao an'Andriamanitra zao fotoana zao. Ratsy zany ianao dia anenina. Ratsy zany. Raha ao anatin'io tsy fibebahana io anenao maty, ka fantatro akory ny afaka adiny ray sy afaka ny ray andro sy ny apitso. Tsy fantatro zany fa be dehibe nge ny olona gaga ary ianao vao tamin'ny maraina mihitsy izy nyresaka amiko nefa ny hariva henonao hoe maty. Tamin'ny hariva nyresaka anao tsy narary tsy marikoditra dia maraina henonao hoe maty. Be dehibe nge ny olona tratran'izany sanatria karaha ianao ny mandalo an'izany fahafatesana zany ry-hava-malala. Nefa ny ianao tsy nandalo an'izany fibebahana zany. Zany hoe tsy niala tao anatin'ny maha-olonofo anao le natera-behivavy mampanota anao. Tsy mifona an'le otanao ka niala amin'izany. Fa averezana tonga dia elo miandry anao anatin'izay fotoana izay. Mety mahitsy ny ten'Andriamanitra. Fitiavana zany. Fitiavana zany. Fa tian'Andriamanitra ho vonjena ny fanahinao sy ny ankonanao. Zany na tonga anao nandrenesanao n'izao fampianarana zao. Vanim-potoana izay andraisanao fanapahan-kevitra to difaingana re. Miazaka zany antony an'Andriamanitra. Fotoana andro farany zao. Araka ny tenin'Andriamanitra efa tombotra ny farany zavatra rehetra. Andeha hiazakazaka. Tomo ny fianakaviana, etany ny ankonanao mba hiara voavonjy ianao andovany izany fiainana mandrakizay izany mba tsy ho very satria efa akaiky iny ilay fiavian'ny tompo efa tombotra ny farany zavatra rehetra araka ny tenin'ny Petera koa endre mahonoana tena ny fivavahana. Dao nombo ny tompo. Ialao ny ratsy, ialao ny fahotana. Mino aho fa aorinan' izao fandaran'izao na mbola tsy renao daholo ary ny fampianarana izay tena goavana sy ngeza izay ampianarina ao anatin'ity fampianarana ity dia efa eto amin'ity dingana voalohany ity dia efa miroro sady ny fananao. Eo anatin'ity fandarana voalohany ity dia efa misy fanapahan-kevitra sady ananatinao hoe tena marina izany andeha hivavaka. Inona moa ny andrasany eto amin'ity fiainana ity? Zava-tsy ho inona no azo eto anatrehan'izao fiainana izao. Tsalao ve mba manatona an'Andriamanitra ampy izay fotoana maro izay nanalavirana an'Andriamanitra izay ry-hava-malala. Teny mbola tsy mitranga le tahak'izay dia aleo manatona faingana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Aza mangataka andro elantsony hoe aleo arako daholo mihitsy ny loha fa le fampianarana rehetrarehetra manontolo izay vao anantona ny tompo fa dia nidingana voalohany izay le hoe fibebahana. Tonga dia raisy izany hoe bebaka ianao ampiarinao avy hatrany dia ho avy ianao hivavaka ho any am-piangonana dia avy eo ianao vao manovo mianatra ny tena sitrapon'Andriamanitra hoe inona daholo ny fanampiny izany rehetrarehetra izany. Tapitra ny tenin'Andriamanitra vavaka hisaotra azika. Raha masonao misaotra anao ny amin'izany fampianarana lehibe sady mahafinaritra izany tompo malala satria dingana voalohany tokoa ahitan'olona anao izay fibebahana izay ary indrindrandrindra lalana ahafahana misokatra ao anatin'ny tena fanomponanao. Raha izay ny dingan'olona izay fibebahana izay dia verimaina ny fivavahana rehetra sy ny fanolorantena sy ny ezaka rehetra izay ataony fa tsy maintsy mandalo ao anatin'izany fibebahana izany aloha ny olona rehetra sy vao afaka ekenao mpanomponao sy zanakao izay vao afaka afindranao koa ho any amin'ny fiainana ny fanany. Koa misaotranao Andriamanitra apetraka tanteraka eo am-pelantananao zany tompo malala mba anampy andreo olondreo ianao tompo, anampy tosika, anampy anazy mba andraisan'ny fanapahan-kevitra marina hibebahany arany lorany tena hiaviany. Raha tsy nisy nananeritreritra reo hiditra fiangonana mihitsy dia manomboko zao mba misy etaeta amin'izay ao anatiny hivavaka eo am-pelantananao ka anomana no aviny amin'ny fiainana mandrakizay. Saotra Jesosy io. Amen. Zay ny fandaharantsika tao anatin'ity androany ity Pastera Maurice Rakotoramanana no miaraka aminao teto manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra. Veloma tompoko. Finoana sy famonjena. Finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilemy sy ny fampianaran'i Kristy hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny Paster
Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Epistely Jaona faharoa 9:6.